araka nefa nambarantsika ombenombeny dia ho amin'ny rapitso ny ivoaka ny gazety soa ny andro ivoany no hafa fa ny lohateny sy ny lohahevitra izay hoentiny amintsika dia tsy ivoana mahazatra araka izao lohateny misongadina izao. noho ny mahandro fiakarana ny alakamisy ho avy izao dia raha mpitso alavy no ivoaka ny laharana fa 4,900 amin'ny gazety soa. Lohahevitra samihafa inona fahalianantsika mpamaky an-trano no atolotra antsika toy ny hoe mariazy vaovao ho tapitra treo ve ny fisarahana. Amin'ity laharana ity dia manome torohevitra amin'ny mpianatra amin'ny famerenan-desona ny gazety soa. Tsy adiony ihany koa ny tetik mamasomba hampisokatra ny fijerintsika. Any ivelany dia momba ny filoha amerikanina Barack Obama izay tia vazovazo no tanterina amintsika. Mbola ho hitantsika koa ankoatra ireo ny fomba fandrahoana sakafo amin'ny dibera sy ny lamaody isan-karazany. Aza dinoana ary ny maka ny anjara gazetinao soa Dieny Rapitso. Tsy mananevitra ny anangana fitondrana miaramila io no isan'ny votoatin'ny fanambarana izay niraisan'ny miaramila ny zandary ary ny polisim-pirenena tao anatin'ny fanambarana izay navoakany. Tompoko lasy tompoko vavy mifaran'retony fampalalamba vaotsika isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.